ampitiavana ampakasitrahana lehibe tokoa no iarabanantsika menakavy manaraka tsy tapaka izao fandarana izao hatramin'izay moa dia efa niaraka tetitsika maly afaka maly ary androany indray no ny famindram-pony tompo dia afaka mbola miaona eto indray hianatra ny tenin'Andriamanitra zavatra anankiroa no raisitsika rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra pasteur dia voalohany indrindra moa dia fahazavan-tsaina fatakarana fahalalana ary faharoa dia hery lehibe ho antsika tokoa ny mianatra no mandray ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ny tenako pasteur André Alvarez miarabanao pasteur. Miaraban'ny pasteur Alvarez ary miarabantsika rehetra ihany koa zay manaraka an'ity fandarana ity na eto Madagasikara eto na ho antsika ty ivelan'ny Madagasikara aty ampitan'ny ranomasina ity dia takany hoe akaiky dia akaiky tsika rehefa mandrehany ty fandarana ity dia mahery tsika rehetrarehetra any amin'ny toerana maro samihafa satria marihana tsara pasteur Alvarez fa ty amin'ny tany arabo na eto Canada na ty Paris ety dia tsy dia miasa firy loatra ny teny malagasy fa rehefa mandrehany ty fandarana ity reny malagasy namantsika reny dia tahaka ny velombelona hoe ohatry ny any an-tanàna ihany izany dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra moa zany dia afaka mandray an'ity fandarana ity ianao tsy adinoana ihany koa ao anatin'ny atao hoe fotoanan'ny vakansy tsika amin'izao fotoana izao maro tsika eto Antananarivo no lasa ty amin'ny province aty dia manaraka ihany koa tsika ty fandarana ity be dehibe koa nefa tsika avy any amin'ny province any no mifamoivoy eto Antananarivo eto amin'izao fotoana izao mamonjy ny fianakaviana dia mijery eto apotry télévision ity dia sady faly ianao hoe ay ve misy télévision évangélika ohatr'izao ihany eto Madagasikara eto any aminay to tsy mba misy ohatr'izao dia ho avy ny fotoana tsy ho elantsony dia ho rakotra n'ity télévision ity eran'ny Madagasikara fa atreto aloha zany dia mbola eto Antananarivo ihany no mbola azo n'ity fahitalavitra ity mianatra ny bokin'ny Exodus tsika io efa mamaraparana zany hoe ny Genesis ray manontolo efa vitatsika dia miditra indray tsika atao anatin'ny bokin'ny Exodus any amin'ny toko 5:30 tsika zao amin'ity andro anio ty misy lesona ngezabe zay hotsoahana ao anatiny zany tenin'Andriamanitra izany pasteur Alvarez. Marina zany pasteur toko 5:30 tsika ary ovakiko avy hatrany zany teny zany nefa melohan'izay dia hivavaka tsika amin'izao fotoana izao tsy fantatro zay toe pahasalamanao mety anepitran-dranomasina any ianao mino an'ity fandarana ity araka ny teny pasteur teo misy aminareo moa mijoro vavolombelona mandefa an'ireny amin'ny alalan'ny Facebook amin'ny téléphone message reny araka numéro ny téléphone zay misoratra eto ambany eto reny dia maro aminareo mijoro vavolombelona ka hivavaka amin'izao fotoana izao tonga dia hivavaka ho anao zay ao anatin'ny aretina ao anatin'ny olana dia hivavaka ho anao ary hivavaka ihany koa ngataka amin'ny fanahy masina ngataka amin'ny tompontsika ny taridalana andray zavatra tsika ao anatin'izao toroteny izao dia miomana avy hatrany ary ianao amin'izao fotoana izao mety manana tsy fahasalamana hivavaka ho anao raha eo mivavaka manokana ho an'ny ty rahalahy sy anabavy ty amin'izao fotoana izao misy amin'izy ireto ao anatin'ny aretina amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompo roako zany aretina zany miala amin'ny anaran'i Jesosy mitsahatra amin'ny fanaintainana mitsahatra amin'ny aretina rehetra miala ny loharanona aretina miala ny aretina sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao amin'ny rofinao sitrana ianao amin'ny aretinao amin'ny anaran'i Jesosy io misaotra anao fa afaka hianatra ny teninao indray zay misaotra tompo satria mikorina amin'ny alala zao fitaovan-tserasero zao ny herin'ny fanahy masina ny herin'Andriamanitra dia tonga any amin'ny tokantrano tsiraray avy tonga any amin'ny isam-batany olona tsiraray avy zay mandray izao fandarana zao koa dia mangataka ihany koa zany herinao zany hatrany amin'ny sainay ihany ny zavany sainay ny sofinay ny fiainonay dia andray zay tompo avy any aminao fahasoavana sy fitahina ary andray fitarihana lehibe avy any aminao tahi manokana zao fianarana amin'ny bokin'ny Exodus toko 5:30 izao misaotra Jesosy amen. Iny ary pasteur tonga dia vakiko ny tenin'Andriamanitra ary miomana zany ianao fa sady manaraka ianao zany amin'ny baiboly andiny voalohany ka hatramin'ny andininy 5:30 farany zany amin'ny anaran'i Jesosy ny nilazany Mosesy ny didin'i Jehova ny amin'ny tandremana ny sabata sy ny anaovana ny taberna kely ary ny zavatra naterin'ny olona anaovana azy ary Mosesy dia namoro ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao taminy hoe zao ny teny nandidiny Jehova atao ene manano anaovanao ny raharaha fa ny andro fafito ho masina aminareo dia tena andro fitsarana ho an'i Jehova izay rehetra manao raharaha amin'izany dia atao maty aza mampirehitra afo amin'ny andro sabata
any am'izay rehetra itoeranareo ary mosesy ny teny tamin'ny fiangonana dia zanak'israely rehetra ka nanao hoe izao ny teny izay nandidiny Jehova manalahy ao aminareo fanatitra ho an'i Jehova izay rehetra porosian'ny fony dia aoka hitondra fanatitra ho an'i Jehova dia volamena, volafotsy, varana, manga, volomparasy, mena, rongony fotsy madinika, volonosy sy hoditr'ondralahy efa nomenaina sy hoditakasy ary azo akasia sy diloilo atao fanazavana sy zava-manitra amin'ny diloilo fanosorana ho didika azo manopofona ary vato beryl sy vato alatsaka hatrany antranony ho amin'ny foda sy ho amin'ny sarotratra ary aoka ny eny rehetra eo aminareo ho afaka anao zay rehetra nandidiny Jehova dia ny taberna kely sy ny lainy sy ny forakony sy ny forangony sy ny zanakazo sy ny barany sy ny andriny sy ny faladiany ary ny fiara sy ny baony sy ny drakotra fanavaom-panavotana sy ny efitra lamba fanakonana ary ny latabatra sy ny baony mba ny fanaka rehetra momba azy ary ny mofaseho ary ny fanaovan-jiro fanazavana mba mifanaka momba azy ary ny lela fanaovan-jirony sy ny diloilo atao fanazavana ary ny alitara fandoroana didikazo manitra sy ny baony ary ny diloilo fanosorana sy ny didikazo manopofona ary ny varavarana lamba eo amin'ny varavaran'ny taberna kely ary ny alitara fandoroana fanatitra dorana sy arato varahina eo amin'ny baony ary ny fanaka rehetra momba azy ary ny tavy sy ny faladiany ary ny fefilamba ho amin'ny kianja sy ny tsangatsanganany sy ny faladiany sy ny vavahady lamba eo amin'ny vavahadiny kianja ary ny tsy matry ny taberna kely sy ny tsy matry ny kianja sy ny kofeny ary ny fitafiana makarakara hoenty manao fanotomby ivavana amin'ny fitoerana masina sy ny fitafiana masina ho an'ny Arona misorona ary ny fitafiany zanany hoentiny misorona dia ny ala teo anatrehan'ny Mosesy ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra dia samy nanatona izy dia zay rehetra nampazoton'ny fony ary zay rehetra namporosian'ny fanany ka nitondra ny fanatitra ho an'i Jehova anaovana ny tranolay fionana sy ny fanompona rehetra momba azy ary ny fitafiana masina dia nanatona ny lehilahy mba amin'ny vehivavy rehetra zay namporosian'ny fony ka nitondra fisisika sy kavona sy peratra sy volamena sy voavolamena dia zay voravaka volamena samy hafa rehetra dia ny olona rehetra zay efa nanatitra fanatitra volamena ho fanatitra ho an'i Jehova ary ny olona rehetra zay nanana manga sy volomparasy sy mena sy rongony fotsy madinika sy ny volonosy hoditr'ondralahy madinika sy ny volonosy efa nomenaina ary ny hoditakasy dia nitondra azy ary zay rehetra nanatitra fanatitra volafotsy sy varana dia nitondra fanatitra ho an'i Jehova ary zay rehetra nanana hazo akasia naovana zavatra ho amin'ny fanompona dia nitondra azy ary ny vehivavy rehetra zay endry dia namoly tamin'ny tanany ka nitondra zay nofilesiny dia ny manga, volomparasy, mena, rongony fotsy madinika ary ny vehivavy rehetra zay nampozotony ny fony tamin'ny fahendrena dia namoly ny volonosy ary ny loholona dia nitondra vato beryl sy ny vato alatsaka tranotranony ho amin'ny foda sy ho amin'ny sarotratra ary ny zava-manitra sy ny diloilo atao fanazavana sy amin'ny diloilo fanosorana ary amin'ny didikazo manopofona ary ny zanak'Israely nitondra fanatitra sitrapo ho an'i Jehova dia ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra zay namporosian'ny fony hitondra zay anaovana ny zavatra rehetra nandidiny Jehova any Mosesy atao ary hoy Mosesy tamin'ny zanak'Israely indro efa notonony Jehova anarany Bezalila zanak'Iori zanak'Iora avy amin'ny firenen'ny Joda ka nofenony ny fanahin'Andriamanitra dia fahendrena sy faranita-tsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa dia ny amoron-tsaina hanao asa-kanto sy asa volamena sy volafotsy ary varahana ary ny amboatra vato alatsaka hatrany an-tranony sy ny andrafitra azo anaovana zay asa-kanto samihafa rehetra ary ny fahaizana ampianatra koa dia efa nataon'Andriamanitra tao am-pony dia izy sy Oliaba zanaky Aisamaka avy amin'ny firenen'ny Dana ary efa nofeniny fahendrena izy roalahy anaovany tao zavatra samihafa dia ny any mpiasa tefy sy rafitra ary ny ampanenina mahay tenina samihafa soratra dia manga sy ny volomparasy ny mena ary ny rongony fotsy madinika ary any mpanenina dia ho mpanao asa samihafa sy ho mpamorona asa kanto pasteur Tofo. Ya isoratsika amin'ny tompo pasteur izay vaky teny somary lavalava zay
noeveriky fa tsy de hoe natorenao akory tato anatin'ny tokantrano tato maheno an'izany vakiteny zany fa tsika moa anatin'le hoe fianarana ny bokyny exodosy zao de tsy maintsy vakina amin'ny atsipriany tahaka an'izany amin'ny vakiteny a izany raha mandinika azy zao tsika de ohatrany hoe karazana famerenana ny lesona teo aloha fa misy itovitovizan-kely ihany amin'ilay tao amin'ny toko fahadimy ambyroapolo a ny enina ambyroapolo fito ambyroapolo valo ambyroapolo io andalatsoratra masina io Andriamanitra de nanome karazana ohatrany hoe plan na sary anankiray ho an'ny Mosesy a de rehefa nomenina ny Mosesy io plan io dia hoe manaovy ianao a an'ity taberna kely ity na etiko moa ny filazana azy hoe sady taberna kely eto ny tranolay fiaonana de lay endriky le tao an-danitra izy io a no nalefa teto ambonin'ny tany ary rehefa nalefa teto ambonin'ny tany dia nomena ara-dalàna mihitsy ny refiny izy io pasteur ny refy a sy ny fomba entina manao azy ary tsy tokony diso mihitsy zany ny refy sy ny fomba fanaovana azy farak'izay endrika nomen'Andriamanitra zay no tokony anatanterahana azy itsika moa de efa nampianatra an'izy io ihany hoe aty amin'ny andron'ny fahasoavana rehefa novonjeny Jesosy Kristy tompony olona tsiraray avy a dia ny baiboly mihitsy no mametraka fa itsika izao no atao hoe tranon'Andriamanitra zasy ianao a no tempolony fanahy masina tempolon'Andriamanitra ka ny tempolon'Andriamanitra dia tokony ho masina mandrakariva ny olona miditra ao anatin'ny tempolon'Andriamanitra dia olona voafidy tamin'izany fotoana izany ohatra hoe tao amin'ilay toerana masina indrindra de iarona ny afaka miditra tao mpisorona be fa teo amin'ny fitoerana efitra voalohany a de nisan'ny le fanaovana sorona isan'andro isan'andro a de ny mpisorona tsotra no miditra ao ka nefa rehefa tonga Jesosy Kristy tompo a de rava ny efitry efitra lamba zay mampisaraka an'ireo asa fisoroana an'ireo fa nataon'Andriamanitra ho fantsaka mpisorona itsika nataon'Andriamanitra olom-boafidy afaka mandahateny tsy mila mpanelanelana amin'Andriamanitra tsony zaho sy ianao fa amin'ny fotoana rehetra naizanaiza angonandrona telo amin'ny anarako dia voany aho zo mbola zany teny soratra masina antsoy aho de hovaliko ianao ary aneoko zavatra lehibe sy sary-patarana zay tsy fantatrao fa mahatempolon'Andriamanitra antsika izay de le refy kosa nefany a vao mainka tsaratsara kokoa n'ole teo aloha azy lay refy ina moa le refy tiana resahana ao ny fahamarinana ao ny fahamasinana ao ny famonjena ao ny famelan-keloka ary indrindra ny tena lehibe indrindra de hoe amin'ny mahatempolo ny fanahy masina de tokony ho feno ny fanahy masina feno vavaka mandrakariva ny mpanompon'Andriamanitra anankiray a pasteur Alvarez zay le hoe tempolon'Andriamanitra aty amin'ny testamenta vaovao zay mahatonga ny apôstôly Paoly laza manao hoe tsy fantatrareo va fa tempolon'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo koa raha misy manimba ny tempolon'Andriamanitra de mba ho somban'Andriamanitra ihany ko izy zay le hoe le manimba ny tempolon'Andriamanitra tiano resahana eo de ohatra hoe entina amin'ny fiainana maloto lay tempoly sanatrian'izany ian'olo rehefa manambady ianao de mbola andeha hiaraka amina lehilahy fa na vehivavy hafa nefa ian'olona mpanompon'Andriamanitra de manimba ny tempolon'Andriamanitra zany ny fisotro-toka ny fifohana sigara ny fihinanana paraky ny paraky a de endrika tahaka ny zezika izy io pasteur zezika ka ny zezika de natao ambolena pitipois na natao ambolena vary na ambolena anana fa tsy natao eo amin'ny fotonify eo io zezika io zay ny fanaovana an'ireny zavatra ireny ny sigara de tahaka an'ireny setroka charbon rehefa manao charbon ao de mitonaka mandrakariva de tsy natao an'ireny mihitsy ny alcool de natao amin'ny fery fa tsy natao sotroina ny alcool ka raha ohatra ianao ka misotro an'io mihinana an'io a de zao mivolaza ny teny soratra masina any amin'ny Isaia toko fadimy andininy faraika amby folo manao hoe loza ny olona zay mifomaraina koa ka mitady toka zany hoe ny olona mpisotro toka de misy loza misy sabatra miandry azy zany hoe loza mitatao an'ny olona mpisotro toka sy ny olona tia divay mpisotro labera
katrina mano lava isan'andro mena maso vindina molotra mangana tare isan'andro noho ny alcool sy ny foana sigara sy ny fijangajangana miady vady mitifitra tontondro ny vady mamono vady amanjanaka isan'andro vao miditra ao anatin'ny tokantrano ny misy ray mpianakaviana vao miditra ao anatin'ny tokantrano dia mitsoka any ambany latabatra ny zazakely fa ohatrany hoe iny deba fa mialany tokotany any dia mitsorika matahotra daholo ny ankizy kely miforitra ohatra zao mialatsiny amin'ny paozin'le tanako fa ohatraohatran'izao mihitsy ena miforitra hoe iny ray rangahy iny fahoriana ho an'le zaza ny mahita ny dada mody ao anatin'ny tokantrano satria dada mamy lava dada mpamono vady amanjanaka dada mpiteniny ratsy tsy ny dada rehetra fa misy dada tratran'izany ka reny le hoe raha tepolin'andriamanitra ianao zany dia tsy tokony ho amin'izany tsony ny toerana misy anao raha mahalala tsara ny amin'ny sitrapon'andriamanitra zany lay olona pasteur Alvarez ka izay lay hoe rafitsy le tepoly zay nomena ny mosesy dia zay koa moa zany ny plan tokony ho arahantsika io tepolin'andriamanitra io dia tadidio tsara fa fanaovana fanatitra izy io misy karazany roa le fanatitra pasteur misy andro zany le hoe fanatitra tena le hoe taty amin'ny testamenta vaovao dia ozy ny baiboly manao hoe indro ny zanak'ondron'andriamanitra zay manaisitra fahotany zao tontolo zao zany hoe solon'ilay zanak'ondro sy lay zanak'osy lay rahanompo tany amin'ny testamenta taloha dia reny zany tsy mahaisitra ny fahotan'ny olona fa manarona fotsiny fa tian'ny andro ny testamenta vaovao dia jesosy kristy tompo mihitsy lay manala ny fahotan'ny olona tsy raray avy ka izay le tany amin'ny testamenta mbola hita moa tsika mibokyn'ny levitikosy dia misy karaza fanatitra be deaibe fanatitra noho ny miota fanatitra hodorana be deaibe karazana fanatitra maro isan-karazany tamin'izany vanim-potoana zany dia efa tonga jesosy dia efa tsy miditra ny amin'izay tsony ny fanazavantsika fa misy karazana fanatitra faharoa ihany koa zay horesantsika eto androany ary zay moa no tena mibany eto amin'ity exodosy toko fadimy amby telopolo ity exodosy toko fadimy amby telopolo ity fa nytiako horesana fotsiny dia hoe amin'ny mahatempolin'andriamanitra atsika dia tadidio tsara fa tsy ny biby rehetra kory no mety atao fanatitra atao amin'ny testamenta taloha ny kisoa tsy azo atao fanatitra ny alika tsy azo atao fanatitra ny saka tsy azo atao fanatitra fa ny biby madio no azo atao fanatitra ao amin'ny andron'ny testamenta taloha ary dia mihoatra lavitra noho izany aty amin'ny andron'ny testamenta vaovao zany hoe lay endrika sy ao an'izy dia hoe tsy tian'andriamanitra hidirana zavatra maloto mihitsy ao anatin'ny tenantsika na sakafo maloto na rano sotroana zavatra maloto na misy alcool be ohatraohatran'izany na io fitafy io azy na io fitafy io dia misy refiny mihitsy hoe zao ny fitafy ny mpisorona ka zay ny teniko toy zao hoe efa tsy ny iarona sy ny taranaka levy daholo fotsiny ny mpisorona amin'izao fa tsika rehetrarehetra dia afaka mandahateny eo anatrehan'andriamanitra tsy mila intermédiaire ntsony dia dikan'izay mpisorona ho an'andriamanitra tsika rehetrarehetra io dikan'izay raha miatrika an'andriamanitra ianao dia zao tokony masina ianao amin'ny fihinana masina ianao amin'ny fisotro masina ianao amin'ny fitafy masina ianao amin'ny fomba fiteny mihoatra lavitra noho ny takin'ny lalàna tamin'ny andro ny arona ny fahamasinana ty amin'ny andro ny testamenta vaovao io moa lefa teny antsika foana hoe le fahamasinana tsy mila ezaka tsy miezaka ho masina fa lay jesosy kristy tompo lay toetran'le zanak'andriamanitra rehefa mifindra ato anatiko dia zay rehetra anaterak'andriamanitra dia maharesy izao tontolo zao maharesy ny karazana fahotana maro isan-karazany zany hoe rehefa jesosy velona ny atao anatiko ato dia lay toetran'i jesosy lay image n'andriamanitra lay toetran'andriamanitra no mifindra ato anatiko findra ao anatin'ny pasteur Alvarez sy ny kristiana rehetrarehetra ary zany no mahatonga le hoe tsy fampitsaratsarana ny resaka fahamasinana fa raha jesosy ny eo anatinao tena jesosy ny eo anatinao dia tsy ampianjakanjaka ny vatapehanao no raha vehivavy ianao eny an-dalambe na ny anatin'ny fiangonana dia anao fitafiana brida raha sanatrian'izany mba ho hitany anadao amin'ny tompo mba hitsiritra anao raha hoe ho any aminao daholo ny masony olona hoe zany ny anay fa tonga dia endrika hoe fahamasinana lay toetran'andriamanitra tsy tia an'izany pasteur satria zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompona ovinana ovina so dia misy tsindrim-peo kely milohan'ny teny idirantsika amin'ny votoato tesaka marina dia marina pasteur zay ento no andriamanitra dia nandidy ny zanak'israely nandidy amin'ny mosesy hoe ataovy manao trano lay fionana manao fiara manao tabernakely ny zanak'israely eto dia mosesy rely aloha no niona tamin'andriamanitra pasteur tena tendrembohitra fa ny antony anaovana n'io tempoly io sy io tranolay fionana sy tabernakely io dia tonga an'andriamanitra ho voan'ny israely mihitsy hiara mandeha amin'ny zanak'israely
zay ny antony anaovan'andriamanitra an'io taberina kely io ary nambarambaranao teo moa hoe isika dia tempolon'andriamanitra manamarina zany paster tamin'ny Korintianina voalohany Korintianina voalohany toko fahatelo andininy fasivy sy ny Korintianina voalohany toko fahatelo andininy fahina amby folo dia mivaky toy izao Korintianina voalohany toko fahatelo andininy fasivy dia zao mivakiny hoe tapany faharoa ary sahan'andriamanitra sy trano arafitr'andriamanitra ianareo andininy fahina amby folo tsy fantatrareo fa tempolon'andriamanitra ianareo ary ny fanahin'andriamanitra mitoetra ao anatinareo raha misy manimba ny tempolon'andriamanitra dia mba ho sombain'andriamanitra koa izy fa masina ny tempolon'andriamanitra dia ianareo zany izy ty paster dia marina tokoa ny teninao teo paster hoe isika tsika zay velona am'izao fotoana zao nandray an Jesosy tompo sy vahoajovianantsika nandray ny famonjena zay nataon Jesosy teo amin'ny tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny fahatongavana tety ambony tany am'izao fotoana zao sika dia mandray zany famonjena zany dia ozy ny ten'andriamanitra hoe lasa trano arafitr'andriamanitra reto zavatra tantarainy rehetra zany dia tandindro ny tenatsika sy ny fiainantsika am'izao fotoana zao paster hoe lasa ianao zany tempolon'andriamanitra tempolon'ny fanahy masina am'izao fotoana zao ary ny fanahin'andriamanitra ao anatinao ary teto andriamanitra dia nandidy hoe soso avy nanambaranareo ny tempolo misy fepetra ohatr' zao misy zavatra tokony atao ohatr' zao ary marina teninao teo paster hoe raha efa tempolon'ny fanahy masina ianao rehefa tranon'andriamanitra ianao andriamanitra mitoetra anatinao ahoana moa mbola hitoeranao anatin'ny fahotana ihany ary zava-doza zany hoe olona manao asan'andriamanitra ianao mpisorona ianao mpanompon'andriamanitra ianao nefa misy fahotana tsy elanao mihitsy any amin'ny miafinany tazotazonao any amin'ny miafinany tsisy pahita io fahotana io dia ianao mieritreritra hoe ary devoly roasinao dia mbola miala ihany zavatra ataonao ohatra mbola mandeha any dia ozy ianao ohatrany tsy mampaninina ile manota fa ohatrany tsisy pahita le izy dia ohatrany tsy maninina fa zava-doza zany hoe olona manao asan'andriamanitra ozy ny tenin'andriamanitra paster manao hoe nizaniza ozy izy manonona ny anaran'ny tompo dia aoka izy hiala amin'ny ratsy fanaony zany le fanambarana ny tempolo paster am'izao fotoana zao ny ratsy fanaontsika ny ratsy fanaonao dia tsy maintsy elanao tsy maintsy hibebanao mba atonga anao tempolon'ny fanahy masina marina tempolon'andriamanitra marina hoe ny fanahy masina ao anatinao ny fahotana le paster marina teninao teo hoe tsy ne misorotoaka mifoka ziara mihina-paraka fa be de be paster ny fahotana na dia ao anatin'ny fo ao ihany azy misy karazan'olona kristianina dia mahita ny namany tahin'andriamanitra izy dia mialona mahita ny namany mba lasalasa mihoatra noho izy ampiasain'andriamanitra noho izy dia tezitra ao anatiny ao ny vavany mitsiky fa ny andry miketrona anatin'ny fony any lotika hoe ahoana ary za ty manompon'andriamanitra ohatrany tsy ampiasain'andriamanitra fa iny olo iny to ampiasain'andriamanitra be mihitsy reny olo reny tohatra amin'ny men'andriamanitra lalana sokafan'andriamanitra lalana fa ahoana fa za zay mahay be ty za de bogosy be ty za zay fa elana nympony ty ohatrany ahoana ihany momba anaty dia misy lotom-po misy alahelo misy ratra-po anatinao mahita ny fahasoavany hafa misy lasa mifosa olona lasa misy toetra miafina ao anatin'ny fonao nefa ianao dia mivavaka be manao asan'andriamanitra mila mboarina ny tempolon'andriamanitra le toetra ratsy miafina ny toetra ratsy any anatin'ny fonao any sy ny toetra ratsy hita maso zany le fanambarana tempolo paster ary mila mboarina aingana dia aingana zay tempolo zay satria ny tandindiny hoe zanak'Israely reto paster le hoe anambarana ny tempolo eny dia hoe ho avy andriamanitra hipetraka ao amin'ny ivony zanak'Israely ary mandeha aminy dia ohatra zay koa le tandindiny fanambarana ny tempolo am'izao fotoana zao paster ho avy koa Jesosy ndray androany dia ariakanao izy dia ahoana ianao am'izay fotoana zay efa vonona avy anao hoe efa namboarinao hoe le tempoly hipetrahany foziny ten'andriamanitra aoka masina nareo satria masina ao jevoandriamanitra reo paster ia zay ny amin'iny paster alavaresy fa raha toka hiverenantsika kely lay ato amin'ny exodosy toko fa 5:30 dia averika ovakina kely angamandreo amin'ny andininy faefatra hoe ary Mosesy niteny tamin'ny fiangonana dia zanak'Israely rehetra ka nanao hoe izao no teny zay nandidiny Jehova manalà ao aminareo fanatitra ho an' Jehova izay rehetra amporosian'ny fony dia aoka hitondra fanatitra ho an' Jehova dia vola mena sy vola fotsy sy varahina manga volomparasy mena romono fotsy madinika volonosy sy hoditr'ondry lahy zay efa nomenaina sy hoditakasy ary azo akasia sy diloilo atao fanazavana sy zavamanitra ho amin'ny diloilo fanosorana so andidika azo manimpofina ary vato berila sy vato alatsaka tranotranony ho amin'ny foda sy ho amin'ny sarotratra reo zany lay rehefa iomana nanao an'lay taberina kely na nytranolay fionana i Mosesy dia misy fitaovana ny ilaina teo
ty zavatra ty moa zany a tena le trano arabaky teny indray no resantsika eto trano manao tranon'andriamanitra le trano arabaky teny tena le hoe trano fivavahana zay nga manana zavatsika azy hoe manao trano fivavahana zany le tena synagoga mihitsy de izy io zany pasteur ny zavatra nahavariana de ty andriamanitra tsy niteny tamin'ny Mosesy hoe mitadiava mpamatsy volo nareo ary Mosesy tsy niteny tamin'ny zanak'Israely ihany koa manao hoe mandehanareo mitady mpamatsy vola any amin'ny toerana maro isan-karazana fa ny voalaza ny soratra masina de hoe Mosesy niteny tamin'ny fiangonana de zanak'Israely etsaka nanao hoe izao no teny zay nandridian'i Jehovah manalao aminareo fanatitra ao an' Jehovah zay rehetra porosian'ny fony ny zavatra mahagaga ihany koa de izao tsy terena koa fa zay rehetra porosian'ny fony ozy ny soratra masina de tsy maintsy napitan'ny Mosesy fotsiny le afatra hoe anao an'ity trano ty tsika satria io trano no ionantsika amin'Andriamanitra io trano no ahafahantsika mitondra fanatitra ao an'Andriamanitra koa izao ny afatr'Andriamanitra zay nampitondraina ozy Mosesy manalao aminareo fanatitra ao an' Jehovah de izao zay rehetrarehetra porosian'ny fony de mitondra volamena mitondra vola fotsy mitondra varana zany hoe ny fifanakalozana ara-barotra tamin'izany fotoana zany moa de mibahatoerana be mihitsy ny volamena fa tsy de mbola nisy vola loatra de io zany no nasaina nentina teo de mitondra manga mitondra volomparasy mitondra mena sy ny maro isan-karazana ireny moa zany de endrik'ilay karazana vato sarobidy reny zany le ohatra hoe tafiditra ao anatin'io ny safira resany vatany hoe moa zao ny beryl tafiditra ao anatin'io ny diamant reo arenakibo mitany tsara rehetrarehetra ao ambanin'ny tany io zany ty resany eto ty zany pasteur Alvarez ny safira ny diamant ny beryl ny cristal tsy haiko inona fa ny tena moa tsy de mpanao an'io koa de tsy de maraka loatra nisy fa de karazana vato so sarobidy sady lafo vidy rehetrarehetra de ireny no nikasihan'Andriamanitra hoe ento atao fanatitra ho anareo zay amporosian'ny fony zany hoe ianareo zay mazoto iara-iasa amin'ny fananganana nyity tranon'Andriamanitra ty io pasteur Alvarez za de miteny aminao hoe ho an'ny fiangonana anankiray ohatra hoe manana fiangonana ianao ka miteny ny pasteur anao anatin'ny trano fivavahana hoe anangana tranontsika na anangana télé évangélique tsika na anao radio évangélique tsika na misy fitoriana filazantsara lehibe ho ataotsika na misy hetsika ara-pilazantsara lehibe ho ataotsika na ividy sonorisation ohatra ny fiangonana na isy zavatra mba ataotsika fiangonana eto amin'ny tany sy ny firenena de za de miteny amintsika vahoaka an'Andriamanitra mijery an'ity fahitalavitra ty fitahiana lehibe ho anao tompoko fitahiana lehibe ho anao ny mbola fahafahanao manao tsy any am'le manan-karena somantra ny resaka eto izy manam-bola ihany tsy any am'le valeur loatra hoe zao no ananako ka ny an'ny olona manao be fa ny anah manao kety tsy zay fa mazava tsara mihitsy le ambarany soratra masina teo fo izay amporosian'ny fony zany hoe lay toeponao de tian'Andriamanitra arisika tian'Andriamanitra hanome ary zay foana ny atao amin'ny tompo pasteur mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray ny atsika matetika de ny mangataka aloha zay vao manome fa ny eo amin'Andriamanitra de izao manome anao de mandray zay ny an'Andriamanitra ozy izy manao hoe omeo de mba omena ianareo fatra tsara sady ahitsana no atao ao ampifonareo zay ny an'Andriamanitra zay misy zavatra misy problème mety tsy va mihitsy amin'ity resaka tontolon'ny araboly ty iresaka araboly tsika raha tsy misy toepo marisika mihitsy iara-iasa amin'Andriamanitra ao anatinao ndao nefa aketsika ny tenin'Andriamanitra pasteur Alvarez oto amin'ny boky ny Agay Agay mpamina ny Agay ny Agay zany moa de atao amin'ny sarotsarotra mijery an'izany Agay zany misy amintsika sahirana mijery an'izany fa hojery antsika ihany le paraparan'ny testamenta eo amin'ny Agay toko voalohany hoe pasteur de manomboka eo amin'ny andininy fahatelo koa tsy eo amin'ny andininy fahaenina andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy de tonga ny teny Jehovah nentiny Agay mpaminanina na hoe moa andro tokony hitoeran'ny tenanareo amin'ny tranonareo misy valindriana va izao kanefa ravy ty trano ty ka izao lazain'i Jehovah tompony maro
hevery ny lalanareo efa namafy be ianareo nefa keliny no nitaomina mihinana ianareo nefa tsy voky misotro ianareo nefa tsy afa-po mitafy ianareo nefa tsy misy mafana ary zay mahazo karama de mahazo karama ataoko tapoloka zao nolazainy Jehovah tompony maro hevery ny lalanareo miakarany atendrombohatra ka maka azo ary ataovy ny trano de akasotrako zany sady akalazainao ho Jehovah nanapobe ianareo kanjo indro kely monja ary no nitaominareo dia nitsofiko nahoana ho Jehovah tompony maro satria efa rava ny tranoko nefa ianareo samy miazakazaka hanao ny tranonareo avy hitanao io le izy io pasteur tsy zany miteny an'io a tsisy dirako amin'io teny io mihitsy fa za manazava fotsiny ny ambarany soratra masina de osy izy ny soratra masina hoe moandro tokony hitoeranareo amin'ny tranonareo misy vandrena va zao kanefa rava ty tranoko ty izao lazainy Jehovah hivery ny lananareo teto zany de nisy karazana ohatrany hoe raha tsorontsika amin'ny teny mahitsy de hoe fampitehana arakasa faravanasa teo amin'ny fiainan'reto zanak'Israely reto blokazy amin'ny resaka arabola satria mandray karama de ohatrany lasany tapoloka zany mamafy nefa ohatrany tsy mety mijinjy zany mihinana nefa tsy mety voky zany hoe misy olona zany mihinana fa tsy mety matavy tsy mety mahazo aina mihitsy tena mihinan-kanina be mazotomana fa tsy mety mahazo aina mihitsy tsotra be le izy valiny soratra masina eto ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ianareo miazakazaka manao ny anareo fa tsy rarahinareo ny asan'Andriamanitra tsy rarahinareo ny tempolon'Andriamanitra tsy rarahinareo le fiaraha-miasa amin'Andriamanitra zay le izy raha tsorona ny resaka de ozy Andriamanitra manao hoe hevery no lalanareo fa misy lalana diso ao misy lalana tsy mifanandrify amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao matoa tratrany blocage io anao ny resaka arabola ary io foana hoa pasteur Alvarez misy antalatsoratra masina anankiray ao amin'ny bokiny eo bolana toko fa 20 de raha hitan'ny pasteur avakeo eo bolana toko fa 20 de ny andininy fa 420 zao vakiny amin'ny anaran'i Jesosy hoe misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany ary misy fatrapahitra loatra nefa tonga malahelo ihany misy mahafoy nefa maninona hony mitombo fananana ihany zany hoe mahafoy fa nefa vao maika tahin'Andriamanitra fa misy olona malahelo misy olona mahihatra nefa tonga malahelo zany hoe tena mahihatra mihitsy izy nefa tonga malahelo ary zay no mahatonga le bokyny agay manao hoe hevero ny lalanareo hevery ny lalanareo eto Andriamanitra mihitsy no miteny manao hoe manalahy eo aminareo fanatitra anaovana an'io tempolo io anaovana an'io taberna kely io iara iasa io a ny olona anankiray hoa pasteur Alvarez raha tiany olona anankiray ny hotahin'Andriamanitra amin'ny arabola de aza mitantana ny volanao samy rery ianao fa ampifamatory amin'Andriamanitra ny arabolanao ataovy mihitsy zay ahitan'Andriamanitra irika ao amin'ny arabolanao fa aza mieritreritra hoe nahazo 5 millions na nahazo 50 millions de enao rery ny tantana an'io enao rery tsisy idiran'Andriamanitra ozy gaby ianao tsisy idiran'Andriamanitra amin'io raha fa vola koa herim-po koa fa miteny aminao ary rehefa enao rery no tantana an'io de enao rery zany miaro an'io ihany koa fa rehefa Andriamanitra no miditra mitseritra amin'io de Andriamanitra ihany koa no miaro an'io pasteur Alvarez ary za de mampianatra antsika ozy hoe matoa Andriamanitra miteny an'io ny Andriamanitsika tsy Andriamanitra mantra Andriamanitra tsy mila fanampiana sady tsy mila fanampiana ara-kevitra Andriamanitra tsy mila fanampiana ara-bola Andriamanitra tsy mila fanampiana ara-pitaovana Andriamanitra fa naza ny tasy zay rehetra eo aminy Andriamanitra anie vao miteny fotsiny tonga de misy tamin'ny andron'ny Peterany nisy volany ilaina Jesosy mihitsy no mibaiko manao hoe mandana makany amin'ny rano mandana manjono de manjononao de mahazo trondro anankiray eo enao de sokafo fotsiny sokafo tonga de vola vaovao be mbola tsy liasa mihitsy vola eo tonga de vola tena vola madio tsy ary tsy vola santoka fa vola tonga de keniny gouvernoura tamin'izany fotoana zany mihitsy zany afaka miteny Andriamanitra raha ila vola izy tonga de misy vola tonga eo pasteur fa ny mahatonga ny baiboly miteny hoe manomeza de tian'Andriamanitra ho tahiny ianao tian'Andriamanitra mba ho ambinina ianao raha miresaka zany esory lavitra ao tsainao mihitsy hoe resaka fitiavam-bola na hoe fiangonana mangoro-karena fa za tsy miteny hoe eto aty fa ataovy any fiangonana misy anao fa zay ndara baiboly zay reo tsara ozy izy eo amin'ny andininy ny andininy fa roapolo hoe pasteur de fa roapolo de zao miteny hoe de niala teo anatria Mosesy ny fiangonana de ny zanak'Israely rehetra de samy nanatony izy de zay rehetra nampazoton'ny fony ary zay rehetra naporosian'ny fanany ka nitondra fanatitra amano Jehovah anaovana ny tranolay fiainana sy ny fanompona rehetra momba azy ary fitafiana masina dia nanatona ny lehilahy mbany vehivavy rehetra zay naporosian'ny fony
ka nitondra fisisika kavina peratra voavolamena de zay firavaka volamena samy hafa rehetra de ny olona rehetra zay efa nanatitra volamena ifanatitra hoan'i Jehova ary ny zanak'Israely nitondra fanatitra sitrapo hoan'i Jehova dia ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra zay nampirosian'ny fony itondra zay anaovana ny zavatra rehetra nandedian'i Jehova any Mosesy atao jereo tsara mbola tsy niriny intelo tsara no nanamafisana an'le izy teto pasteur Alvarez hoe sady nampirosian'ny fony le olona no nampahazoton'ny fony le olona mbola nanao fanatitra sitrapo tsy no terena tsy no vozonana de nitondra volamena nitondra kavina nitondra fisisika ny firavaka sarobidy rehetra netila daholy mba atao inona nanaovana ny tempolon'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany nanaovana ny taberna kelin'Andriamanitra io a zay foana ny an'Andriamanitra pasteur Andriamanitra tsy mantra fa ny olona mahatoky zay ny tediavin'Andriamanitra hoe izy amintsika no mahatoky io na samy mpanompon'Andriamanitra manana ny fanamasony zao azy samy mpanompon'Andriamanitra niaraka natao batisy zao azy de hitanao misy olona misongadina be misy olona tonga de tahin'Andriamanitra be ary rehefa jerenao ny fiainan'ireny olona tahin'Andriamanitra reny de zao ny tena secretny olona io le mahafoy ilo hoe misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany misy fatra-pahihitra loatra nefa tonga malahelo ka fanalahidy goavana re olona zany atoro atsika zany fanalahidy lehibe zany raha mbola misy fiaraha-miasa ao misetry ny asan'Andriamanitra misy anao ary za mino fa tsy maintsy misy fiaraha-miasa ao de aza mba tafalatsaka ao anatina fakapanamana hoe fangoronam-bola ny ato vola foana ny resahana ato ao anatin'ny fiangonana tsy maintsy misy resa-bola tsy maintsy resahana ny vola satria ny vola de nisany osy ny teny soratra masany amin'ny bokyny mpitory-teny any manao hoe ny vola no azahoana ny zavatra rehetra ka raha tsy misy vola tsy miodina io tsy hoe ny vola akory no nividianana ny fiainana mandrakizay tsy hoe ny vola akory no nividianana ny famelan-kely ko tsy zany mihitsy fa ny vola de nisan'ny mampiodina ny zavatra rehetrarehetra ary amin'ny alalan'ny toe-ponao mahafoy amin'ny alalan'ny toe-ponao sy ny tananao mitsotra mahay manome de iny jeren'Andriamanitra ary jereo tsara fa ny olona mazoto manome de anisan'ny tena tahin'Andriamanitra pasteur Alvarez ny olona mazoto manome pasteur dia olona tena tahin'Andriamanitra marina tokoa zany am'izao fiainan'izao ne pasteur raha hoaritsika am'izao fiainan'izao reto Madagasikara satria misy mijerena ampitan-dranomasina any reto Madagasikara de be lehibe ny olona no mieritreritra hoe sarotra ny fiainana manahirana am'izao fotoana zao ny mitady vola sarotra ny mitady vola ary misy moa de efa mieritreritra zatsy mihitsy hoe raha zao no mitoya dia tena sahirana lava ary potika de maty ao anatin'ny fantrana maty ao anatin'ny alahelo maty ao anatin'ny fahatsopana tenana de tsy anakarena mandrakizay raha zao fiainana zao no mitoy raha jerevana hita maso tokoa de ohatrany marina le zavatra etreretiny olona fa aoka tsy adinitsika fa matoa Andriamanitra no mamiteny azany amintsika manoro hevitra atsika am'izany de zao efa misy lalana no manomtompo ao ka tsy eritreretinao no voatery hitranga amin'ny fiainanao mety any ampitan-dranomasina any ianao manaraka an'ity fandarana ity mety hoe marary angamba ianao mety hoe reto Madagasikara mety hoe marary ianao am'izao fotoana zao de tadio fa ny onady io aretinao io zany hoe misy fandraisana amin'ny arabola pasteur misy fandraisana amin'ny arabola io raha vakina any amin'ny malaky any hoe vaozina amin'ny oziny ianareo satria nareo misy zavatra tokony nataon'Andriamanitra nefa nataonareo an'Andriamanitra nefa tsy nataonareo izy ao amin'ny bokin'ny mpanjaka koa pasteur de misy an'le izy mianaka kely mpanompon'Andriamanitra izy mianaka kely reo pasteur ary izao zavatra nitranga tamin'izy ireo tena tsy misy nininona misy tao an-trano afa-tsy dililo kely monjy retavoara sy kobahiran'ny tanana anila maly ny onany tamin'ny alipa aminany de zao zavatra nietreretin'izy ireo hoe tika tsy manana hanina hoanina tsony ty re olona fa ahoana inona ny tokony atao de tsitsitsy hoe ny loromamy de tsitsina de le ambony kely zay zay tavela atao anatin'ny fitoerana koba atao hoe eran'ny tanana anila sisy de atsasaky ny fefany zany le dililo tao de nakakitay izy mianaka kanso tamin'izay fotoana zay indrindra ny rahan'Andriamanitra elipa aminany tonga tany amin'izy mianaka hoe irahako ianao mpanompoka ambarao ambara am'ireo izy mianaka reo sitrapon'Andriamanitra de nambary tonga teo elidy ozy eli mantsy an'izy mianaka kely izy mianaka kely ivoaka kakitay mihitsy ny ao tsan'izy mianaka kely de hoe inana ty mofo ty zany tsika mianaka de idy amatrano ato de hofatiny anoanana ato
dia tsy hitan'ny olona tsony dia rehefa maty ny fahatsika aty dia maimbo be amizay dia tonga amizay ny olona raha-tanàna mamaky ny varavarana dia jerena amizay zareo maty aty zay ny eritreritra zareo fa Andriamanitra efa nanana planina hafa mihitsy dia ny andro fotsiny sisy Andriamanitra hoe aiza izy mianaka dia tonga tany elipa aminany izy mianaka ny akakitahiny izy amin'io fa raty-saina be mihitsy araka ilay teneniko teo izy Eli raha vehivavy mba meo rankely mba hosotroko eny arozy izy le vehivavy fa dia aka rano kely honao dia izy andeha aka rano iny tenen'ny Eli indray dia manaovy mofo ihany koa ahy mba hoaniko teny amizay le raha vehivavy vorangaty ao aminay nika tsisy afa-tsy mofo ty sisy mofo kely sisy na dia dilo iray tavoary ary raha vao mandro andretsy zay menaka dia ho faty rehefa avy eo dia izy Eli hoe anaovy ihany aloha dia avy eo manao any anareo dia nataony raha vehivavy ihany izy pasteur ny fankatoavan'ity vehivavy ty zay tenin'Andriamanitra zay tsy niraisiny hoe tenin'ny Eli mpaminany le izy pasteur be dia be mako ny kristianina miteny hoe tenin'ny pasteur zany raha tenin'ny pasteur le izy dia mijanona ho tenin'ny pasteur ihany fa raha mino ianao fa ny fanahy masina nampitenan'ny pasteur dia io tenin'ny pasteur sy ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra io hitondra fahasoavana be ny aminao rehefa ankatoavinao ity vehivavy ty dia tsy nandray ny tenin'ny Eli hoe tenin'ny Eli manokana fa izy hoe tena tenin'Andriamanitra zany na dia sarotra tanterahana azy dia nitanterahany le teny hoe nohaniny nataony le mofo dia nomeny nohan'le mpanompon'Andriamanitra na dia tsy nanana afa-tsy zay azy izy pasteur dia mbola nanome azy nanome ihany izy na dia efa kely azy dia nanome ihany izy dia tao ambadiky ny fanomezany ny teny amizay namositra teny amizay le mpanompon'Andriamanitra hoe zao lazainy Jehovah tsy ho ritra ny dilo ely tsy ho lany ny koba hotain'Andriamanitra nareo dia inona tokoa ny zavatra nitranga tena zay mihitsy nitranga lasa notain'Andriamanitra izy mianaka kely reto lasa nanana ampiampy nisy lalana sokafany tompony seho fakagana ka ombadiky ny fahafoizana pasteur am'izao andro sarotra izao mety ninina zavatra eritreretinao ny fahafoizana sy ny fanomezana raha tena raisina hoe teny avy amin'ny fanahy masina zany dia hiasa aminao zany teny zany ary dia tondra fakagana anokatra lalanao ny fiainanao ka ianao zay ao anatin'ny olana ao anatin'ny ady ao anatin'ny aretina ao ambadiky ny fahafoizanao ao ambadiky ny fakatoavanao tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy misy zavatra ataon'Andriamanitra Andriamanitra no miteny an'izay ary izy le tsy niovo maro seniora mandrakazay pasteur ny olona zany pasteur tsy mahazo mialokaloka amin'le hoe inary no menay inary no ataonay fa ninina toerana misy anao na mahantra ianao na manan-karena ianao na tonontonony ianao na mpianatra ianao na ankizy ianao na tanora ianao na ray aman-dreny ianao na ohatrinona fidiram-bolanao na ohatrinona fidiram-bolanao dia nomen'Andriamanitra fahafahana ianao hanome anazy ka ndao ararotany zay fahafahana zay andraisana fahasoavana misy fahasoavana be zany pasteur ambadiky ny fahafoizako ambadiky ny fanomezako ny zavatra aty amiko ny vola avy aty amiko an'Andriamanitra misy fitahina fankagana ary ahoana moa no ilazanao fa mino an'Andriamanitra ianao raha tsy mafoy an'Andriamanitra tsy maintsy manome an'Andriamanitra tsika mba matarana hoe tena mino marina ve ianao tena mino ve ianao fa misy Andriamanitra sa tsy mino ianao fa misy Andriamanitra raha mino ianao fa misy Andriamanitra dia afaka mafoy an'Andriamanitra ianao pasteur tena zay mihitsy pasteur Alvarez hoe be lehibe no milaza manao hoe mino an'Andriamanitra raha tsy tompanao ny lanitra sy ny tany mino an' Jesosy Kristy mino ny fanahy masina mino ny fanasitranana mino ny famonjenana tolony fa tsy mino azy rehefa ao anaty fankatoavana le finoana dia ohatrany hoe mijanona eo amin'ny molotra fotsiny fa le finoana lay fanambarako fa misy ny Andriamanitra ivavahako mavita zavatra ny Andriamanitra ivavahako dia any amin'ilay karazana ohatrany hoe tesiten'Andriamanitra ianao hoe atolory ary ny tenanao atolory ary ny volanao ny fanananao ka raha misy Andriamanitra marina tokoa dia lazaiko aminao hoe tsy Andriamanitra mangataka ho io Andriamanitra io fa Andriamanitra mizaha toetra io ary arakaraky ny anomezanao no hitahian'Andriamanitra anao noho izany misy ireo olona le mitsaratsara hoe olona efa mahantraka mbola kana vola ihany zao dia tsika fotsiny dia miteny akombony ny vava fa tsy hainao le izy tsy hainao le izy fa raha hainao le izy raha mpanompon'Andriamanitra ianao dia tsy miteny an'izany ianao fa matony ny olona misy olona tahian'Andriamanitra za fa hitako zany hoe olona depart zéro tsisy nenina fa manana trano rihana telo amin'izao fotoana izao mpanompon'Andriamanitra mpiara-mivavaka misy olona tsy mba eritreretinao an'izany azo fiara-katikatatra zany fa tahian'Andriamanitra manana maromaro amin'izao fotoana izao misy olona mba naniratra amin'izay hoe ampiasa bus sprinter reny fa dia miteny aminao depart tsisy nenina raha ny fidiram-bolany dia impossible ny azahoana an'izany nefa misy zany inona ny antony lay mino lay voalazan'ny tenin'Andriamanitra lay miara-miasa amin'Andriamanitra foana lay miara-miasa amin'Andriamanitra foana dia ilay fiara-miasa amin'Andriamanitra io ny lalana hitain'Andriamanitra amin'ny fiainany olona jereo tsara ny pasteur Alvarez zao zavatra hitako atao anatin'ity baiboly ty mamaraparantsika ny tsodrano ny lanitra ray manontolo sy ny tsodrano n'Andriamanitra
dia midina ho amin'ny olona mpankatoa, midina ho an'ny olona mahafoy. Jereo fa raha misy olona anankiroa miara-mivavaka eo, ny anankiray mahafoy, ny anankiray mahitanana, zao ny zavatra tsy maintsy misy pasteur. Lay tsodrany mpitahiana rehetrarehetra, tsy hoe tsy voavonjy le olona kahihatra, izy voavonjy fa mijanona amin'iny toetran'iny izy. Fa ity le olona mahafoy ity a, lay tsodran'Andriamanitra momba ny arabola, momba ny fahasoavana, fitahiana amin'ny fananakarena ao amin'ny olona daholo no mitotona. Zany zavatra mitranga. Jereo tsara fa ino avy ny voaka tao anatin'ny samy fiara, tsy ny andray ny lova ny zava-dehibe taminy hoa hoe andovany ity tany ity satria izy valy mianaka sisa ny teo hoe aizany tanàna nareo rangaha reto samy maky zay tiny fa tsika valy mianaka reto tsisy mpandeboreby eto a maro daholo reny tsy zay fa no fanatitra ao an'Andriamanitra ny namaika azy pasteur. I Abrahama ihany koa dia nanao fanatitra ao an'Andriamanitra, dia ao anatin'ilay fanatitra ao an'Andriamanitra no ifamatorany teny fikasan'Andriamanitra, ifamatorany fahasoavan'Andriamanitra. Ary amin'ny alalan'ny fanatitra atao an'Andriamanitra io no midina ny osotry ny fitahiana sy ny fananakarena. Ao anatin'ny fanatitra sy ny fahafoizana no midina ny osotry ny fitahiana sy ny fananakarena. Ho anao zany raha mivavaka ianao ka ilaza ianao manao hoe omeo any osotry ny fitahiana, osotry ny fananakarena, ositra matafita amin'ny fiainana, dia tsotra be ao anatin'ny fanatitra no mifamatitra io zavatra io. Validenao fanatitra lay tsodran'Andriamanitra. Zay ny lojika eo anatin'ny baiboly. Jereo ny baiboly ray manontolo fa zany no izy pasteur Alvarez. Zay le tantaran'le vehivavy anankiray, le vehivavy anankiray mpanota, dia rehefa nitondra le menaka manitra teo amin'ny Jesosy izy, dia nararany tamin'ny tongotra Jesosy izy, natolo fanatitra ho an'i Jesosy le menaka manitra sarobidy indrindra, dia nitsodrano azy tamin'ny Jesosy. Dia ozy izy niteny Jesosy manao hoe naiza naiza itoriana filazantsara manerana an'izao tontolo zao, dia hotsarovana izay nataony raha vehivavy malaza hatramin'ny androany io raha vehivavy io. Ary ndray andro any rehefa tonga any amin'ny fiainana mandrakizay tsika dia eo amin'io raha vehivavy io dia tsika sianao zao dia ifampiresaka aminy ay ve ianao le raha vehivavy le nanao fanatitra teo amin'ny tongotra Jesosy le menaka manitra, ohatra an'iza loatra ty fofon'ity menaka manitra anao ty fa dia nalaza hatrany Europe, hatrany Grèce, hatrany Japon, tao Madagasikara dia tena malaza le anaranao satria resaka fanatitra io pasteur. Zany hoe ny olona zany mpiara-miasa amin'Andriamanitra, mahafoy ho an'Andriamanitra, dia miraraka ao amin'izany olona zany nitsodrano. Ary nitsodrano lazaiko aminao, jerenao tsara ny olona voatsodrano a. I Jakoba niala teo amin'ny Isaka rainy, tsy nanana fa tsy tena anankiray monja, fa i Jakoba niverina nakao amin'ny tany razany, lasa tokony roa lehibe zao soratra masina, lasa mpanan-karena lehibe satria tena anankiray ny ampy-tsodrano egalina tafita amin'ny fiainana. Zay io pasteur Alvarez ka dia ny tenin'Andriamanitra moa dia manan-karem-pahasoavana, manan-karena amin'itony atao hoe fahazavan-tsainy tony, fa zay fety sy maranitra ary manana fahatakarana ihany no tafavoaka amin'ity fanontona ny tompo ty. Aza mijanona fotsiny amin'le hoe zao no nampianarina anahy, zao nampianarina anahy dia mijanona eo, fa takaro ny tenin'Andriamanitra, takaro ny sitrapon'Andriamanitra mba ho tafavoaka ianao eo amin'ity fiainana ity. Satria mampalahelo anie raha mpanompon'Andriamanitra tsika raha pino imezan'ny olona hoe mpivavaka dia mpivavaka sozanina, mpivavaka mahantra, mpivavaka bokany trosa. Olona ho any an-danitra ve dia eto ambonin'ny tany tsy afa-trosa nefa ho any an-danitra. Za tena milaza aminao fa tsy any an-danitra any tsy misy trosa, fa ety ianao milafaka ny trosanao, milafaka ny trosanao eto ambonin'ny tany eto, fa tsy tonga any an-danitra ianao dia araka amin'ny trosan'olona iny dia andositra ny trosa ho any an-danitra. Tsy zany mihitsy. Na io dia efa tenentsika foana ny hoe ny lanitra ihany koa tsy fantosiran'ny olona resy any hoe hitsaotsaokaninona ty dia ho any an-danitra fa resy fa ny mpandresy re tompoko ny tongana. Ka eto ianao mila mandresy eto ambon'ity tany ity ho arahan-tsodrano any ianao mazotoa miara-miasa amin'Andriamanitra ny amin'izay fiangonana misy anao any dia ho tahin'ny tompo ianao. Ary rehefa avy miara-miasa amin'ny tompo ianao dia aza donoina foana mangataka tsodrano amin'ny olom-ba ositr'Andriamanitra, olom-ba ositr'Andriamanitra zay fantatrao fa tokony hametra tanana sy tsodrano anao hoe mba niara-niasa tamin'ny tompo amin'ity zavatra kely ity na amin'ity zavatra lehibe ity, ka mba mangataka tsodrano. Ny tompo hitantsika asio vavaka farany pasteur Alvarez. Vavaka atsika amin'izao fotoana zao raha io zava-dehibe ho anay tokoa ny nanaraka n'izay fampianarana zay androany ny amin'ny fahafoizana, ny fanomezana, ny amin'ny fanatitra fiarahana miasa amin'Andriamanitra. Be dehibe aminay rehetra Jesosy tompony voafatitry ny fitiavam-bola, voafatitry ny fahirana, voafatitry ny tsy fahafoizana. Antika dia mamatotra anay ihany koa ny aretina, ny fahasahiranana, ny eritrery-dratsy, ny nofo ratsy, ny trosa, zavatra manahirana maro samihafa tompo dia lasa mitangorona satria tsy mankatoa anao zay, satria tsy mihinanao zay.
androany rehefa tompo dia mazava aminay ny teninao mazava aminay ny sitraponao ka dia meo anay manomboka androany ny afoy be tsy ny itsotra tanana ihany rehefa andray fa mba itsotra tanana ihany koa rehefa nome meo anay manomboka zao ny afoy hiara-miasa anoana ary alofanatitra ihany koa araka ny teninao isorety anatinay ny tahotra za dia mandidy ny tahotra amin'izao fotoana zao miala ao anatin'ny fony tahotra ny fisalasalana ny tsy fankatoavana tenin'Andriamanitra miala zany ao anatin'ny fonay amin'izao fotoana zao miala ao anatin'ny fony ty olo ty zany amin'izao fotoana zao miala ny fisalasalana sy ny tsy finoana rehetra amin'ny anarany Jesosy Kristy tompo androany tompo dia mangataka mba hampitomboana ny finoana ho tonga matanjaka zany finoana izany ho tonga mahesetra zany finoana izany ho tonga tena ao tsara amin'ny toerana tena ilavanao azy tsara amin'ny fahasalamana tena ilavanao azy tsara ny finoana ty anatinay ka dia ho saza iankatoanao tsy salasala amin'ny fankatoavananao dia ho tahinana eto tsara raha avy a ny marary dia sitrana amin'ny anaran'i Jesosy a ny manana olana dia andray vahaolana amin'ny anaran'i Jesosy ary reo bokany trosa dia tsy ondrika etsony ao anatin'izany trosa izany fa nomboka hitraka ary dia nomboka ho tahin'Andriamanitra aoko ho tahina ianao amin'ny anaran'i Jesosy a ny voninahitra tompo dia anao rery any saotra Jesosy eo amen farany eo ny fotoanantsika hotoizantsika zay fampianaran'izay raha mpitso raha toko sitrapon'Andriamanitra veloma tompoka veloma tompoka